fitaterana andranomamy sy andranomasina iren-doza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. Ya araka ny rahantsika malala fa izy koa moa fa miditry ny volana Juin mois de juin dia fa mieritreritra atsika ny fiti-pirenena fête de l'indépendance ka atsika moa amin'izao fotoana zao efa agnatin'ny volana Juin ary atsika tsara ny daty fa amin'ny 4 Juin ny fankalazana ny fiti-pirenena amin'ity taona ity zany a dia efa navoaka ny fanjakana fibe fa mankalaza ny fiti-pirenena ny malagasy ary atsika moa eto Nosy Be dia agnisan'izegny noho izegny zany a dia napetraka ny comité des fêtes efa nitsangana ny any ary efa nizara commission maromaro ary reto moa zany arareo tokony magnano antsoavo atsika zay manana eritreritra hidika anaty zany commission anaty comité des fêtes zay tsy agnavahana tongava ny amin'ny alakamisy amin'ny 10 heures moa zany ny fivorihana magnaraka zegny izy moa araka volagny zegny ny omaly le 2 ny natao ny lancement officiel magneraka ny Madagasikara ka nitsika eto Nosy Be koa zany magnamafy fa efa nanomboko omaly igny tokony efa misy ny sainam-pirenena mitsangana agny amin'ny tokantrano misy atsika tsiraikiraiky agny koa magnentana atsika jiaby mba hametraka ny sainam-pirenena amin'ny trano misy atsika agny mba ho mariky ny fankalazana zany nazahoantsika fahaleovan-tena zegny ko dia magnentana atsika tsiraikiraiky atsangano ny sainam-pirenena miara-mientana atsika amin'izay fankalazana zay nazahoantsika fahaleovan-tena zay magnamariky fa firenena mahaleo-tegna atsika magnentana koa zaho masolo tegna mpanjakana tokony araikitra voalohany amin'izany fankalazana ny fiti-pirenena izay magnentana ny vahoaka ny Nosy Be tsiraikiraiky mba hiara-entana mba tegna haresaka ny fiti-pirenena atsika efa maro ny fandaharana zay efa nioeverina efa napetrapetraka agny fa mbola ho avy moa zany ny fotoagna tegna hagnambarana zegny ho amintsika vahoaka ny Nosy Be magnentana atsika hiaraky isalahy amin'ny fanatanterahana zay fiti-pirenena zay sotra tompoko lahy makasitrika tompoko vavy
fitaterana andranomamy sy andranomasina iren-doza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azo baka everina toka fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao Thank you.